mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmelaba antsika riavako tratry ity zoma fa 1 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 10. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny fa 4:30 ka hatramin'ny andiny fa 3:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera nirobavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha-tavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondray ho an'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra taorian'ny Batisa izay notorian'i Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny hery ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny nahantony teo amin'ny hazo. Nefa natsangan'Andriamanitra kosa tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka anambara fa izy ny voatendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azon'ny izay rehetra mino azy famelan-keloka. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Tapany farany amin'ny andininy 7:70 fa amin'ny anarany no azon'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Riavako, misy aretina anankiray izay natsoina hoe agoraphobie. Zany hoe raha tsorina dia karazana aretina ny areti-tsaina na izay mifamatotra amin'ny areti-panahy. Betsaka tsy voazava ireo olona maro ataontsika hoe mpandinika ny toetran'ny olombelona ny atao hoe mahatonga ny agoraphobie. Izay nanomboka amin'ny ataontsika hoe atao hoe areti-tsaina satria moa zany ny psikologa na ny psikologia de tsy tena manao zava-dehibe loatra ny fanahy any ampitan-dranomasina fa mametraka ny olona ho saina sy vatana ihany. Binaire zany ny fieritreretan'ny psikologa ny olombelona dia mieritreretiny hoe saina sy vatana ihany. Fa tsika kristianina de mieritreritra ary mino fa ny baiboly rahateo milaza an'izany fa trinaire ny olona, zany hoe vatana, saina, fanahy. Ary ny areti-tsaina de mety manjary aretin'ny vatana, psychosomatique. Ny aretin'ny vatana de mety nateraky ny areti-panahy koa, na mety ny areti-panahy de mety manjary areti-tsaina, pneuma psychique ohatra, na mety ny areti-panahy koa de mety manjary areti-batana, pneuma somatique. Zany hoe mifamatotra ireo eriketsika kristianina fa ny areti-panahy de mety tonga areti-tsaina, ny areti-panahy de tonga mety areti-batana. Ka ny agoraphobie dia ho an'ireo ataontsika hoe mpitsabo kristianina de mety ho avy amin'ny anankiray fa tsy zay ihany akory ny antony. Fa anankiray keo mety miteraka ny tahotr'olona, ny tahotra vahoaka, ny fahakamoana hivoaka, ny fahalainana mitahotra hivoaka ny tena, ny hivoaka ny hiresaka aman'olona ny vokatry ny areti-panahy. Ary areti-panahy io dia anankiray izay mahatonga areti-tsaina.
dia ny fahotana. Na ina le fahotana lay fahatsapana ho diso. Ny fahatsapana ho diso de mandrakariva areti-pana ny androany, fahatsapana hoe diso tamin'Andriamanitra ianao, fahatsapana hoe diso tamin'ny olona ianao, fahatsapana hoe diso tamin'ny tenanao ianao, de manjary mety ho tonga areti-tsaina ary dia anankiray am'ireny ny agorafobia. Marina loatra fa tsy hoe ny agorafobia tsika to de zay ihany ny antony fa anome ohatra fotsiny tsika am'ireo karazana mety ho areti-tsaina nandraisiko ohatra eto de mety ho areti-tsaina ateraky ny areti-pana. Dia ny areti-pana ry afaka malala anankiray amin'ny antsoina hoe areti-pana zay mahatonga atsika mihidy amin'ny tenantsika, mihidy amin'ny hafa, mikatona ao anatin'ny tenantsika, tsy misokatra amin'ny hafa ary tsy misokatra na de amin'Andriamanitra aza, de ny fahatsapantsika hoe diso na ny fahotantsika. Ny fahotantsika zay efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra mahatonga atsika mikatona ao anatina tahakiny eo anatina efitrano anankiray dia manjary mahatonga atsika tsy sambatra. Hotsika manao hoe ny areti-pana de mety ho manjary mahatonga areti-tsaina ary mahatonga atsika miataka amin'ny maroara, mahatonga atsika tsy tia olona, mahatonga atsika tsy tia ny tenantsika. Misy firenena anankiray zay isan'ny be de be mihitsy amin'ny ataontsika hoe famonotena ny atao tanisany aminy dia amin'iny faritra Azia iny, Corée du Sud, Japon. Dia betsaka ireo ataontsika hoe tahan'ny olona mamono tena. Anankiray amin'ny mahatonga ny tahan'ny olona betsaka mamono tena am'ireo firenena ireo dia lay ataontsika hoe sentiment de culpabilité. Lay fiheverana ny tena lay fiheverana ny tena ho diso, fiheverana ny tena ho tsy mendrika. Raha toa ka mamaky ny baiboly sika rehefa ko malala de tandrify izany ity mofinaina ity, vahaolana ny am'zany. Hoy ny filazan'ny soratra masina azy hoe fa amin'ny anaran'i Jesoa no ahazon'zay rehetra mino azy fameran-keloka. Be de be hoy tsika teo ny olona sy mba fiainana noho ny ateraky ny fiheverana ny tena homeloka mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny tena na eo anatrehan'ny olona. Lay hoe fiheverana ny tena ho diso lay fiheverana ny tena homeloka de fahatsapana io zany, fahatsapana zany hoe fihetse-po io, hoy nareo miteny frantsay hoe subjectif, zany hoe fiheveranao io, tsy voatery ho marina io, tsy voatery ho marina ny lay hoe za diso. Tsy voatery ho marina ny fahatsapana hoe ohatrany diso aho zany, ohatrany tsy mety aho zany, ohatrany tsy nety ny fihetsiko teo, ohatrany tsy nety ny zavatra lazaiko teo, ohatrany tsy mety le fihetsika nataoko tamin'ny namako teo, ohatrany tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy le teneniko teo. Izay lay fahatsapana, lay subjectif zany hoe tsy zavatra tena tsy voatery tena mitombona tsara. Anareo rehefa ko malala de lay ratsy de miafina ao anatiny io ataontsika hoe subjectivité io, miafina ao anatin'io ataontsika hoe tebitebitsika sy tahotra ao anatintsika io. Indraindray le tebitebitsika ohatrany tsy mety zany nataoko zany ka ohatrany fa iza milaza fa tena tsy mety tokoa nataonao, iza milaza fa tena tsy nety tokoa lay izy, nefa de betsaka rehefa ko malala ny olona izay manjary lasa mikatona, manjary lasa tsy te hifandray aman'olona, manjary lasa tsy te hifandray amin'ny tenany akory aza noho ny fiheverany fa diso izy. Fa misy kosa ny tena fahatsapana hoe diso. Fahatsapana hoe diso kosa ndray de hoe tena tsapanao mihitsy ianao hoe tena za kosa dia diso fa nangalatra, za kosa diso fa nikasy tanan'olona, za kosa diso fa nanompa azy aho, za kosa diso fa nanao ratsy aza. Zay kosa de tena fahatsapana hoe diso mihitsy, zay objectif mazava loatra fatatsika zany. Zany hoe am'ireo anankiroa reo de mety ho tsapatsika daholo reo anankiroa reo. Ny tena faharesen-daharintsika fa diso satria misy porofo mazava na tsapatsika hoe tena nangalatra na ny teny mandrahatra na tena tsapanao mihitsy. Fa ny faharoa koa de zao lay fiheverana indray hoe diso, zay tena ho an-tsaina fotsiny.
am'ireo trangana koroa reo na le tena fahatsapana hoe diso satria nanao eloka satria nandika zavatra tsy nety nanao zavatra tsy nety tamin'Andriamanitra nanao zavatra tsy nety tamin'ny olona nanao zavatra tsy nety tamin'ny tena am'ireo rehetrareo de hoy ny mpilazan'ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesoa no azahoantsika famelan-keloka. Matetika de tsy hoe matetika fa ny tsy fahatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny tsy fahatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra de mahatonga fahadisom-panantenana ato anatintsika ary mahatonga atsika mieritreritra hoe nandiso fanantenana anao Andriamanitra na nandiso fanantenana ny ray aman-dreniko na nandiso fanantenana ny mpiarabelona amiko a na nandiso fanantenana ny tenako a mety mpitrango zany rehetra zany ary reny mahatonga ny olona indraindray manjary manao fihetsika tsy tsaroana manjary manao fihetsika tsy mifanaraka am'izay tena maha izy azy de tsy sambatra izy. Rehavako malala ny soratra masina de manazava amintsika ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra. Baiboly eto de manazava manao hoe ao am' Jesoa amin'ny anaran'i Jesoa no azahoantsika famelan-keloka. Nataon'Andriamanitra ny olona rehavako malala angetaeta famelan-keloka. Misy teny anankiray zay ataontsika hoe fiteny mahazatra ny hoe poli na impoli ny ataontsika hoe poli olona mahalala fomba politesse mahalala fomba ny impoli olona tsy mahalala fomba fa ny fakany teny hoe poli de mitovy amin'ny teny hoe politika police zany hoe tanàna raha miteny zany tsika mitovy ihany ny dikany teny hoe fahalalam-pomba zany raha ny tena marina de zao lay fihetsika ataonao mba ahaizanao miara-monina aman'olona ao an-tanàna ny fihetsika ataonao ny zavatra ataonao mba hahatonga anao afaka eken'ny olona ao am'ilay fiarahamonina no zany de zao rehefako malala indraindray rehefa mandika reny zavatra reny tsika indraindray zavatra madinika kely de manjary mahatonga atsika tsy sambatra hoe ohatrany tsy nety zany nataoko zany ohatrany tsy nahavita didy ah ohatrany tsy nahefa zay tokony natao ah ohatra misy an'zany rehetra zany ao anatin'ny olombelona ary manjary manimba ny fiainany zany dia ny fiantoboan'ny zavatra rehetra rehavako malala de ao amin'Andriamanitra. Ahoana no mahatonga atsika ahatsiaro fifaliana ahatsiaro fiadanana amin'ny fiainana isan'andro de ny zavatra zay tiany baiboly takatritsika rehavako malala de ny mahazava-dehibe voalohany indrindra aloha ny famelan-keloka. Efa navelan'Andriamanitra ny eloka ao ny fahatsapantsika zany famelan-keloka navelan'Andriamanitra izany ho atsika de mahatonga atsika ivoatra sy hanao zavatra tsara amin'ny fiainana isan'andro mivoaka ny trano ianao zany na alony atory ianao zany de izao ny tokony ho tsaroanao vo velan'Andriamanitra ny eloka ao. Mety misy ao anatin'ny sainao ao lay fieritreretana aminao hoe toa tsy navelan'Andriamanitra ny eloko ka tohatra ny matsiaro tsy voavela eloko zany aka tohatra matsiaro mbola diso foana dia zay rehavako malala de tokony ho reseny zay satria ny fieveran-tenanao hoe tsy voafela eloka de manjary mifanohitra am'ilay planin'Andriamanitra hoe efa navelan'Andriamanitra ny eloka ao. Olona efa niangona nytononon'Andriamanitra famelan-keloka atao anatin'ny litorjia voavela ny eloka ao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony ny anarany masina de manonona teny manao hoe sambatra eo ny olona zay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany sambatra anao zay tsy sain'i Jehova eloka miteny an'iny teny iny le kristianina ao am-piangonana saingy zao vao mivoaka ao izy de mahata ohatra matsiaro diso ihany ah zany ohatra mbola tsy matsiaro voavela eloka ihany ah ary zay ny mahatonga atsika mandiso manjakariva mahatonga atsika tsy miaino ny sentiment satria ny fihetse-po zay fihetse-po tsotra fotsiny zay hoe tohatra ny matsiaro tsy voavela tsy feon'Andriamanitra zay fa fihetse-po zay ary zay fihetse-po zay betsaka ny kristianina mijaly noho io fihetse-po io
le zahantsika to hoe subjectif fa enao rehefa amin'ny fiainanao isan'andro de mino fa voavela heloka efa nomen'ny tompo famelan-keloka tsisy ninona azo atao angery avako malala tsisy ninona azo atao ange raha tsy mahazo antoka ianao fa voavela heloka izay assurance izay fahazahoana antoka fa navelan'Andriamanitra zay ny heloka ao de mahatonga anao mandresy zavatra maro noho zany de zao ny fisalasalana ao anatintsika ny amin'ny hoe to tsy voavela zany to tsy tena navelan'Andriamanitra heloka ve za teo tena marina ao ana ve iny teny iny de manjary manimba manjary mampitebiteby itsika de roay esola eo atin'izay zao tenenina amy teny hoe za voavela heloka navelan'Andriamanitra ny heloko ny andro Jesosy to amin'ny azy fijaliana efa vita batisa mpandray fanasan'ny tompo efa mibebaka efa nandray an' Jesosy voavela ny heloko afaka malala ny fahatsapatsika ho tsy voavela heloka de manjary mahatonga atsika tsy sambatra ho tsika teo fa mahatonga atsika koa ndray miaotra amin'ny fifandraisana amin'ny namatsika manimba ny fifandraisantsika amin'ny tenatsika manimba ny fifandraisantsika amin'ny namatsika eny manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra raha mandositra isika zatonona fa ny fahotana de mampandositra an'Andriamanitra mampandositra atsika amin'Andriamanitra zafady jereo tsara nahazo andra lehilahy tao am'za tena rehefa nanota izy de niery an'Andriamanitra de Andriamanitra nanontany hoe fa aiza moa ianao teo hoe mampandositra atsika amin'Andriamanitra ny fahotantsika miery an'Andriamanitra isika menatra an'Andriamanitra isika satria manota ary mety ho menatr'olona mihitsy ary le tahaka an'izay mahatokana tsika teo hoe agorafobia manjary menatr'olona misitry belona satria mahatsiaro ho mpanota le avako malala melony havananao ary amin'ny namanao de zao mila miavana amin'ny tenanao aloha ianao mila miavana amin'Andriamanitra ianao manao hoe za tompo efa navelanao heloko efa sitrana noho ny famelan-keloka natolotra tamin'ny anaranao Jesosy tao amin'ny azy fijaliana le avako malala itendintsotra masiny tiara de mampianatra atsika lafin-javatra roa mazava tsara fa amin'ny anarana nazahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka voalohany de zao efa misy ny famelan-keloka efa natolotra ny famelan-keloka ho an'ny olona rehetra ny famelan-keloka tsy ny zahatavan'olona Andriamanitra ao amin'Andriamanitra tsy misy atanatohatry ny fahotana tsy akory amintsika olombelona no misy atanatohatry ny fahotana misy hoe ity fahotana ohatr' zao ity fahotana ohatr' zao ity fahotana be ity fahotana kely ity fahotana tsy azo avela amintsika olombelona no misy zay atanatohatry ny fahotana zay fa amin'Andriamanitra rehefa malala de zao rehefa ota de ota ary ny ota rehetra ny fahotana rehetra de navelan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny fahotana no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ary io fahotana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra io no nameny antony nanirahan'Andriamanitra an' Jesosy faty tao amin'ny azy fijaliana hoy Jaona mpanao batisa ndray maka raha nahita an' Jesosy indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao ny dikany teny hoe manaisitra de manongotra lay fahotana tony raiky tapisaka manongotra hatramin'ny fakany manaisotra manala lay fahotana zao tontolo zao ary no esorony Jesosy takony hoe manongotra tamin'ny kery mihitsy nongotany Jesosy lay fahotana noentiny tao amin'ny azy fijaliana no zany re avako malala ny famelan-keloka de efa natolotra ao anao zay ny voalohany ambaran'ny itiasan'ny apôstôly toko favolo ity na iza de zao afaka mandray zany famelan-keloko zany natolotra ho anao zany na iza ianao de afaka mandray zany famelan-keloko ay zany fa ny faharoa de zao zay seo antediny ity de zao ny finoana no andraisana lay famelan-keloka zay mahatonga an'ilay sotra masina eto mitemana hoe nazahoana famelan-keloka rehefa mino zany hoe zava-dehibe lay finoana tio naresahana de aza mieritreritra zavatra akademika be aza mieritreritra hoe fahaizana soratra masina be aza mieritreritra hoe fahaizana ra-pahalalana be tsy zay fa fanapahan-kevitra raha miteny hoe mino ianao de fanapahan-kevitra zay
fanapa-kevitra satria mino ny finoana de tsy ao anatin'ny tokotaniny ataontsika hoe fahazavan-tsaina na zavatra rationnel zavatra sapahitana na hoe diplôma nianatra be na vitan'zao na vita lesona zao na vaky baiboly na vita nandinika sotra masina tsy zay loatra fa le mino zay ilainy zany amin'ny ateraky ny famelan-keloka rehefa avy eo fa le teny hoe mino de zao fanapa-kevitra fanapa-kevitra hoe zandray lay famelan-keloka lay teny hoe finoana zany ety de fanapa-kevitra hoe zandray le afaka malala paska ho avy nankalaza azy tsika tian'Andriamanitra ianao anana fiainana tony sy feny fiadanana manimba atsika ny tsy fahalavorarian'ny fifandraisantsika amin'ny namatsika amin'Andriamanitra de izao zao no ambaran'ny tompo aminao voavelany elokao efa tsy nanisa ny fahotanao Andriamanitra namela elokanao Andriamanitra noho ny am' Jesosy tsy noho ny amin'ny fahatsaranao loatra tsy noho ny amin'ny fahatsarantsika tsy noho ny amin'ny fiezahantsika fa noho ny am' Jesosy dia voavelany elokao de aza misalasalany zany ry havako betsaka ny kristianina mbola misalasalany amin'ny famelan-keloka mbola mieritreritra hoe ohatrany tsy voavela zany ohatrany mbola diso zany ohatrany mbola tsy ry havako malala voavelany elokao de mino fa voavelany elokao ary rehefa mino fa voavela eloka ianao de zao sitrana aza tonona fa nidika ny teny hoe voavonjy de mitovy amy fanakaiky amy dikany teny hoe sitrana ny famelan-keloka de midika fanasitranana jereo tsara Jesosy ao amin'ny filazantsara indrindra sinoptika dia rehefa miteny mandrakariva rehefa manasitrana de zao midika famelan-keloka midika ny teny hoe famonjena na salut de zao midikako tena fanasitranana satria ny fahotana dia tahaky ny aretina areti-panahy manjary tonga areti-tsaina ary areti-tsaina manjary mahatonga areti-batana areti-batana manjary mahatonga areti-piarahamonina ary be deabe ry avako malala ny olona marary fanahy mahatsiaro tsy famelan-keloka tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra de manjary misimba ny saina manjary masika manjary mora tohina manjary mora tezitra areti-panahy ny fiandohana tsy milamina tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy nahatsiary fanasitranana famelan-keloka tsy nahatsiary fiadanam-po tsy nahatsiary fifaliana tamin'Andriamanitra de manjary areti-tsaina de kizitina ny fiainana isan'andro mora tezitra mamaly faty manjary tonga areti-tsaina manjary tsy tia mifandray aman'olona manjary be dehibe manjary tonga satria tsy mahazo antoka ny famonjena tsy mahazo antoka ny famelan-keloka de manjary olona mitebiteby lava de mora mangalatra mora tsy mahatoko tena matoka ny olona mangalatra nge mandrakariva de zao hoe tsy mahatoky ny fitain'Andriamanitra zay nge matoka ny olona mangalatra tsy azo ny antoka no avy tsy azo ny antoka Andriamanitra de mangalatra izy mahatonga ny olona manao herisetra de zao hoe tsy azo ny antoka fa afaka miaro azy Andriamanitra zany hoe any amin'ilay areti-panahy mihitsy de manjary mahatonga areti-tsaina de manjary mikisaka makany amin'ny fiarahamonina de afaka malala zava-dehibe ary ny fahatsapanao hoe famelan-keloka fa fanasitranana mihitsy ny fanahinao midikany hoe maty tao amin'ny azo fijaliany Jesosy de namelona anao hanana fiainana mahafinaritra no zany rehefa malala mahatserova ary fa voavelany elokao de aza misalasala ny amin'ny famelan-keloka natolotry ny tompo na ray sekondra akory ary ho aminao aneny fiadanany Jesosy ivavaka isika tompo misaotra anao zahay no ny amin'ny famelan-keloka natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao indraindray lay ratsy de mampisalasala anay mampiasa ny fihetseponay isalasala ny amin'ny haben'ny fitiavanao ny alehiben'ny famelan-keloka natolotrao indraindray le ratsy dia miasa mahery eo anivon'ny fiarahamonina mitondra fisalasalana ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra mampisalasala ny olona mampisalasala ny fiarahamonina ny fahamarina ny fitiavanao Andriamanitra tompo ataovy azona iantoka fa voavony zahay mino zahay fa voavelanao ny elokay mino zahay fa voavony zahay
tsy noho ny amin'ny herinay na noho ny tanjakay na noho ny fiazahanay fa noho ny amin' Jesosy zanakao sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty noho ny fahasoavany. Tompo dia ampianara zahay atsiary favoavela eloka dia hifaly mandrakariva amin'ny fanomponanao. Ho tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra ka anaiky ho ampiasainao, anaiky hizara fifaliana, anaiky ho irakao, anaiky ho mpanomponao amin'ny toerana rehetra zay misy anay. Ny toeranay Jesosy ary arafeto ty anatinay ny finoana fa zanakao zahay Andriamanitra. Amen.